amin'ny fifahiny indray no androsoana totokantranotsika ny amin'ny teny tia fampianarana larana fafily moa zany lasokely mivariny akanjo fa ho avy any visy mangatsika be any larana fafily moa fahasivy ambin'ny folo larana fahasivy ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny teny tia ny lohateny fampianarana moa dia hoe Jesosy ny Jesoa mpiara-miasa amin'ny devoly zany mba tonga saina ka tena mba ianao tonga saina mihitsy fa tonga ely ahy teny marina aminao. Amerina ny fiarabanantsika rehetra tokantrano larana fahasivy ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny teny tia manona ny hatsarany Ehosoany izay mendrika rehetra ary ny fiadanany Ehosoany amin'izay rehetra mandray ny teny. Jesosy nay Jesoa mpiara-miasa amin'ny devoly fa maninona no natao an'izany? Ozinao hoe tena inona ty teneninao Elia? Raha tsy miteny an'izany Elia dia miara-mandainga ohatra anareo sanatry nefa izany. Elia zany tsy mpandainga sanatry amo zany, mpiteniny marina izy ary mpilaza ny hafatra ny dada Iavasy Ehosoa izy. Ny endro mahita ny loza ka miery ny adala mandrosoka avao anjahanareo mba tonga saina. Fa naporofona fa mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy na Jesoanao io. Nampanotanao foana io hatramin'izay. Tsy azonao lavina zany. Tena teny hoe tsisy azanona nga mbola mandainga fanimpiry indray ianao zany amin'indray. Iza no tsy nilaza fa mpanota daholo izay niaraka tamin'i Jesosy na Jesoa. Ny mpitondra fivavahana tao aminareo ny lehibe iny aty aminay ny rakim-peo aty ny arisiva ny teny zareo fa tsy mba fomba ny Elia moko mamoaka an'ilay teny fa tsy mety aminay zany, tsy mety amin'ny Elia zany. Fa ny teny zareo tao anatin'ny fandarana mazava be. Teny izy hoe tena mpanota daholo ny olona tsisy afaka amin'izany atao hoe hafahotana zany fa tsy maintsy manota, tsisy lavorary. Nefa antsika dia mafantatra fa aoko nareo ho lavorary na ho tanteraka tahaka ny fahatanteran'iray izay ny amin'ny lanitra lanitra. Andolo vaketsika aloha izay. Ohatranao hoe ohatra no mitohitohy amin'ny fampianarana toy ihany ka izy koa ohatra mitohitohy fa tsy hoe mitohy fa samy manana ny azy mihitsy. Lao vaketsika aloha bokin'ny Matthieu. Matthieu toko fadimy andininy fahavalo amby efapolo no vaketsika aloha. Matthieu 5:48. Dia izao ny voalaza eto hoe Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo izay any amin'ny lanitra lanitra any an-danitra zany. Any hoe mila tanteraka zany nareo izy ny tenin'ny dada Iavana. Satria za tanteraka dia koa nareo tanteraka. Aiza zao izay misy miteny hoe aoka ho mpanota anareo fa amin'ny maha-olombelonareo dia mbola mpanota anareo micomprendre an'izany io andriamanitrinareo io fa izy no tanteraka fa ianareo tsy maintsy mpanota. Mba voay kely izay misy an'izay teny izay fa tsy misy an'izany aho fa ny misy eo dia hoe aoka ho tanteraka ianareo. Fa raha tsy izany nareo tsy mahazo makany amin'io Andriamanitra tanteraka io. Zava-misy nefa ny 2 taona zay ny mpivavaka miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa mpiaraka amin'io Andriamanitra ivavahana io nanomboka tamin'ny izay nivoahany io anarana tsy izy io 2 taona teo zay mandraka androany milaza daholo fa mpanota nareo. Mpitondra fivavahana miteny hoe mpanota izy, nareo mpivavaka miteny hoe mpanota izy. Avy any amin'iza le mpanota aloha ndao jerevantsika. Avy any amin'iza le mpanota. Satria izay niaraka tamin'ireo zany dia mpanota. Ny loharano sotroinareo zany fahotana. Fa iza ny tompon'ilay fahotana satria izay miaraka amin'i Jesosy io dia mpanota daholo. Izy mihitsy nge zany ny mpanota ny dikan'izany e. Jesosy mpanota nge zany ny dikan'io tomponareo e. Tsy Jesosy mpamonjy tsy izay mihitsy fa Jesosy mpanota. Slogany mitsy izy mihitsy izany resaka hoe mpamonjy izy hoy ahoana raha namonjy izy tokony tsy manota nareo. Fa mahatonareo manota tsy namonjy anareo zany izy. Zany mampisoloky an'io tomponareo mpisoloky iny. Ary mpahandainga ary mpamitaka. Zao vaketsika ny soatra masina. Jaona voalohany toko 7. Ianio nge ny teny indray. Jaona voalohany toko 7 andininy 9. Miara mahita antsika ny tena izy. Jaona voalohany toko 7 andininy 9.
izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly dia manotatra amin'ny voalohany zay l izy ary zay rehetra mpanota dia avy amin'ny devoly ny olona manota dia avy amin'ny devoly ary ny devoly manota dia avy any amin'ny devoly automatika ary Jesosy nampanota olona foana hatramin'izay avy any amin'izy izy dikan'izany fa zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly izy ny soatra masina avy any amin'izy izy zany mazava ny soatra masina hoe raha tsika mijery io nene izy fa zay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly ny soatra masina tsy zany namorona fa raha tsika mahita io avy aiza io Jesosy nareo io avy aiza io Jesoa nareo io mahitsy be ny valiteniny Elia avy any amin'ny devoly io satria nampanotana nampanotana rehetra rehetra zany tsy mahatompony soatra masina io fa raha tena tompony soatra masina io afaka ny fahotana ohatra nataony Eliaza daoly zay miaraka amin'ny Yehosoa tahaka an'izao ataony Yehosoa zao izy fa nenareo mpanota daholo dia jereo le mpanota am'izay ny miaro an'le olona tsy hivoaka tao amin'ny tao zany nge ma sistemana devoly an'izy ary malovany devoly le olona tsisy alo amin'le mampanota anazy mba ho atsipy any amin'ny ely miaraka aminazy mba tonga sainy arovany devoly mihitsy le olona ho mpanota ohatra anazy eo foana aza mety miaino ny teniny zany Elia zany aza miaino an'izany Teleasy afara Joseph zany aza miaino an'izany Ahosoa Iava zany aza miaino an'izany nareo satria zay miaino an'izany afaka ny fahotana dia tsy tiany asakasaka anao na mbola hiary devoly ihany ianao na no avocat du diable foana ianao fa zay mpanota dia avy amin'ny devoly nampanotanao foana izy roa arivo taona avy any amin'izy izy vakio soratra masina io fa ny devoly no manotatra amin'ny voalohany ary zay manota dia avy any amin'ny devoly avy any amin'ny devoly zany hoe ianao zany avy ao amin'ny devoly no nivoaka ny dikan'izay mazava ho azy zany fa Jesosy zany ilay Jesoa dia avy eo amin'ny devoly izy no nivoaka mazava ny soatra masina io ary tsy azo tapenana tsy azo naonaovana in'iny ny soatra masina io ianao maholy ianao mangina fa tsy Andriamanitra ny taonao mangina amin'izay roa arivo taona nampanginareo ny Andriamanitra io fa tonga Elia hitsangana andravany fahavalony io Iava io izy ianao rery ve zarery ka zarery mihitsiny teny zarery mihitsiny ary tena sahatra amin'ny fahafatesana zany Elia zany ary sady tsy manaiky hatramin'ny farany zany Elia zany sady tsisy namana tsisy niza niza fa izy rery no mandefa an'io teny io ary izy rery no miambina an'io teny io izy rery koa no miaro an'io teny io ary izy rery no miaro ny voninahitra ny dada Iava ary izy rery no miaro ny voninahitra ny Yehosoa izy rery no miaro ny raha ny Yehosoa lasaka toy ny azy fijaliana ary tsy maintsy ho averiny hatramin'ny farany zany tsy maintsy hongotany Elia am-pelantanany devoly zany rehetra sandoka nataon'izany tonga Elia andrava ka tsy moramora nanaovan'ireo olombelona zao fanambahinana io Andriamanitra ny Abrahama io mirary soanareo tonga saina daholo nareo tonga saina ny endry mahita ny loza dia mihery fa ny adala kosa mandrosika vo dinio tsara io teny io fa izao no ny sehony zanak'Andriamanitra kosa nefa izay dia ny andrava ny asan'ny devoly ny tena zanak'Andriamanitra zany tahaka ny Joely atonga aminareo zao andravan'izay asana devoly zay andravan'i Jesosy ary andravan'i Jesoa amin'ny alalan'ny teny aloha ny voalohany indrindra ho avy ny loza ry Jesosy irahako ianao ndana fao ny problema raha mavita mamahany io ianao zay efa fantatra anao fa mandeha any izy any hitako amin'izay le mpivavaka aminao zay hitonatonanao any aminao imenao amin'izay Elia imenao Elia alefaso amin'izay ny fahagagananao re mba hiandrasanay amin'izay le fahagagananao mba alefaso amin'izay le zatra fitanao fa ho avy eo efa inona ty teneninao ty zay anatanyio Jesosy any aminazy manontany inona zany teneny Elia zany adverserany zany Elia zany dia fantany daholo ny zatra teneniny Elia avendrana ny mpifahavalo efa tsy mifankafantana zay zao mahafantatra ny devoly hainay daholo ny miaramilany izy ny vendrana rehefa tsy mahafantatra ny Elia vendrana ny adversaire rehefa tsy mahafantatra ny fahavalony ianao ve hiady raha ohatra ka tsy hainao ny fahavalonao fa matoa izay miady fantatray ny fahavalonay ary taizako moa tsy nafantatra ny Elia tena izy
otifanina fotsiny reo devoly de mpandainga sady rainy lainga jereo io nanaovany ianareo e mpandainga rainy lainga mifamitaka zao nefa kitsika nefa tena jesosy ake ka mpiaray miasa amin'ny devoly avy any amin'ny devoly iny io zao fa kitsika ne ny tenin'andriamanitra ianao ary teniny Ahosoa John 8:43-44 John 8:43-44 John toko favalo andininy 43 dia ny 44 zany nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo eto zany ny olona tsy mety mihaino ny teny Ahosoa mihitsy io teneny io le Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahotana hoe mody fanina mody tsy mahalala ohatra nareo totoko hatrano mody fanina tsy mahalala io nefa ny hainareo ihany ingeny izy fa zay le avinavina e petraho ny avinavina ihany toy izy atsika ihany ny teny ao anatin'izany nefa andiny fefatra amby efapolo ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraken'ny rainareo ny tianareo atao ahoana moa no mahadevoly ny rainao ara izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mety mitoetra amin'ny marina izy satria aminazy dia tsy misy marina raitsika ohatra amin'izay nanaovan'i Jesosy ianao ahoana mavy any amin'ny devoly an'io efa nytenenina fa hoe zay miaraka amin'io Andriamanitra iavasy Ahosoa io tsy manota intsony fa i Jesosy kosa ry miteny hoe tsy maintsy manota e avy any amin'izy izany dikan'izany satria manohitra ny teny marina tsy mety mipetraka amin'ny marina mihitsy izy jereo amin'izay eo ataon'io e ampirisianareo tsisy an'izany marina zany e tsy misy an'izany lavirary zany e tsy possible aminareo mihitsy n'izany tsy possible aminazy satria izy efa mpiaray miasa amin'ny devoly avy any amin'ny devoly izy lozika be ny ataony dia ianao koa manoto oatra anazy dia ianao koa amin'izay tsy tonga saina ianao iny tsy tonga saina ianao zay olombelona miaraka amin'ny Jesosy hoe ianao ny tsy tonga saina fa ny soatra masina efa mahitsy be mihitsy miteny fa avy any amin'ny devoly io ianareo avy tany amin'ny devoly ianareo ka zay sitraken'ny rainareo ny tianareo atao izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mety mitoetra amin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy raha miteny eny aho hoe ozy ny teny io Andriamanitra hoe aza manota intsony zay zao no izy zay fa Jesosy le miteny tsy marina kosany i Jesosy zay miteny zavatra tsy marina kosany dia miteny hoe manota kambony fa mibebaka rehefa avy eo zay eo amin'izay zany famitana nataon'i Jesosy taminao avy any amin'izy izy dikan'izany satria ny teny marina hoe aza manota intsony John 8:11 zao ke vakitsika ny teniny dandayavahy John 8:11 teny Ahosoa John 8:11 ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Ahosoa za koa tsy manameloko anao mandeha any ary amin'izao sisy zao aza manota intsony zany le teny nomeny Ahosoa an'le olona zay hoe amin'izao sisa manaraka zao miteny aminao mihitsy ny aho hoe aza manota intsony ianao zany ny teny famarinana zay aza manota intsony i Jesosy kosa nary miteny hoe maha-olombelona anao dia tsy maintsy manota ianao ka tsy misy an'izany lavirary zany ma tsy maintsy manota ianao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo zay misy ten'Andriamanitra miteny an'izay ny famelan-keloka dia ndeha mandeha no nomena anao dia tsisy tsony taorinan'iny zany hoe raha mibebaka ny olona dia mahazo famelan-keloka izy dia aza manota intsony aorinan'iny taditio zay teny zay raha nanao ny tsy mety ianao dia mahazo famelan-keloka ianao fa ndeha mandeha ary mipetraha ianao amin'izay ohatrany hoe fianao zany tena tsy isikanina mihitsy voalazanao fa raha ohatra ny hoe nisikanina tsy niteny an'ity teny ty fa mba lasa koa nanao nataoko tany fa tsy isikanina zany Elia zany mitovy amin'ny dadany izy dadany Yahava ary le zokony zay tiany naniraka anazy Ahosoa tsy misy tsiny ireo Andriamanitra anankiroa dia tahaka izany koa Elia tsy misy tsiny tahaka anazy fa raha nisy tsiny zay tsy hitondra ny teniny dadany zokonay ina moa no teneneko zay raha zany misy tsiny mpanota ihany koa fa tsy misy tsiny zay tahaka anazy zay naniraka anay voninahitra anazy mianaka mandrakizay tianay be mihitsy ny dadanay tiany Elia be mihitsy ny dada Yahava sy Ahosoa bizo be zany manao bizo ny Andriamanitra tiana ve tsy ho atao bizo aminao zany mahadevoly ny devoly tsy tia manao bizo ny Andriamanitra marina izy
fa ny avy any amin'ny lanitylanta manao bizo alenaniraka anazy mily foa mihitsy ny azany ho any dadanay malanay ayavasy eo soanay voninahito nazy mianaka mandrakzay jereo am'izay sary za koa tsy manameriko anao izy oasoa mandehana ary am'izao sisy zao aza manota intsony ianao jereo am'izany sasany aza manota intsony efa ianao ty nampamitany impiry zany no pirofo fa tsy izy le miaraka aminao ny rahana de volo le tomponao io tonga ho any andravana an'izay tsy ekena tsony ampy zay roa arivo taona nandefasana olona ny amin'ny elo zay fa rehefa tsy teo any amin'ny lanitry de adalàlaony ianao aza mandeha rehefa tsy tendeha fotsiny anao fa tsy azonao sakanana tsony no marina ary aza manakana sao ahita tantara am'izay orinany zao roa arivo taona ianao nanipy olona ny amin'ny elo foana tsisy manaiky an'izany tsony ary ny tompon'izao fampianarana zao misy ny tsy manaiky lay miteny hoe aza manota intsony zay tompon'izao fampianarana zao le andriamanitra miteny hoe za lay ayava tsy ty fahotana tsy mihaino mpanota tsy foekoron'ny tanako fa tena lava tsara mihitsy ary mahavonjy ary tena mahavita fanavotana ho an'io ka aza manaonao foana mihitsy de efa lazaina aminao mihitsy zany fa tsara zany ayava sy aosoa zany faratampony tsara izy ka ny teny zany de mazava-be hoe avy any amin'iza zany ty Jesosy ty avy any amin'ny devoly izy mpiara miasa amin'ny devoly izy manipy anao makany amin'ny elo nataony mpanota foana ianao nefa de zay mpanota de avy any amin'ny devoly vao nivakitsika teo foana izy ary matoy izy mpanota avy any amin'ny devoly izy ary zay niaraka tamin'rehetra nanota avy any amin'ny devoly izy nidikan'izany mazava ho azy aza miteny hoe ka manao fagagana kosa izy fa izy amlaza fa tsy manao fagagana ny devoly andeo vakitsika tsara ny soratra masina fa tena mpanao an'izany fagagana zany mihitsy raha zany devoly zany Korinthiana Tesoniana faharoa toko faharoa andeniny fahavalo sy ny fahasivy vakitsika mianarany Erosoa Tesoniana faharoa toko faharoa andeny fahavalo sy ny fahasivy ary dia aseho le tena mpandika lalàna zay ho levony Erosoa tompo amin'ny fofonay ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehony fiaviany lay mpanota zany teresahana ty ny fiaviny le iny fa le iny le ty zany dikan'izany devoly zany tsy amboniny zany tsy mila atao ianao ny devoly le ty hoe lasa lahy makany devoly tsy atao hoe ianao ento fiaviny le iny de araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra any hoe devoly Satana zany tena mampiasa famantarana ary mampiasa fagagana fa mandainga lainga iny avy any amin'ny devoly iny satria ny devoly ny tompony lainga any hoe ny fagagana zay ataonao zany hoe fagagana lainga sy fitaka daholo ka anao aza miteny ka izy kosa ngena vitananao fagagana sy kaza ka angany devoly tsy mahay an'izany amina tena vendrina be nao ary tena taraiky be nao raha tsy mahay an'izany fa de mpahafantarina am'izay hoe mahay an'izany mihitsy raha ny devoly zany orofon'izany dadarabe mavita manao ny rehetrarehetra io koa fa mpanota daholo ny voaka avy eo mpanao ratsy daholo fa zay atao amin'ny Erosoa kosa tsisy manao ratsy tsony ary nanenina zay nanao ratsy indrindra ka nanambany any Erosoa fa tena mifafany kio zay fa tena hoe manakatra ny kio fa tsy hoe mifafany kio takariny ty kio ty ahoana ny azahoana an'io fa ny aza mba miady amin'izany Erosoa zany fa zany natao hoe tsy fisangy zany tsy azo sangina zany Erosoa zany mahafinaritra ny fiarahana amin'ny Erosoa ary tena famonjena olona mihitsy zao ataontsika zao famonjena olona ary zany ny tena asan'ny Elia zany mamonjy olona mamonjy fanatsy ho faty aza manaiky vonony Jesosy tsony manao antso avy Elia amin'ny olombelona maneran-tany zay mandrea manaraka amin'ny internet be nareo ny manaraka ao ny mankala ao koa nefa ny tena mankasitraka ary mity ary mitady famonjena angile dingana mbola tsy sa tovy be sy ny maro ihany io manapa-kevitra de tsy mila fandray amin'ny hevitry ny olona tsony fa tapao ny hevitra ao ianao no mandray ny décision nao fa tsy olona
tsy enteranao amin'ny olona kory ny décision-ny fiainanao. Rehefa ianao ny tevontsena tapao ny hevitrao fa aza miandry ny hevitry ny vadinao na ny zanakanao na ny rafozanao na ny fianakavianao fa ianao mieritrereta ny lalak'alenao a zay amonjenao ny tenanao. Aza miaraka amin'ny Jesosy tsony na Jesoa miala am'ireo, aza miaraka am'ireo tsony moa fa mpiara-miasa amin'ny devoly io, mpandefanao any amin'ny fahotana, mpanipy anao any amin'ny fahotana, mpanipy anao any amin'ny elo. Direkta mihitsy ny tenin'ny Elia, aza miaraka am'ireo tsony, manipy anao any amin'ny elo reo. Ary akotsiny ny enotra an'izay ozy nareo fa lanika rehefa tsy nenanafaka tamin'ny fahotana efa hatramin'ny elo reo a, aiza tsony ny avy tany an'izany. Ary raha am'izay izy miteny hoe zay koa efa tsy mpanao teny tsony, hoay izany lainga be ko ny tomano mpanotatra am'izay. Ino zao lainga be atao zao ndray? Naprisian'i Jesosy ndray hoe mbola anao an'izany ndray, mbola sy tonga saina ihany. Roa arivo taona tsy afaka ny fahotanareo, porofa mpanotanareo ny dikan'izay. Le Andriamanitranareo mihitsy ny mpanota ny dikan'io ka manahaka ny dadanareo nareo. Dadanareo Jesosy sy Jehova, izy mpanota ampisoloky, io koa nareo fa mpandainga oatra anazy, mpanota oatra anazy, manahaka ny dadanareo nareo. Fa ny dadanay kosa ny aiava tsy mampanota, tsy mpanota, tsisy ota ho aminy. Ary ny zokinay Yahosoa trany dia tsy afaka ny fahotana ary tsisy ota mihitsy ny eo aminy. Manahaka anazy automatique izay ataony Yahosoa. Tanao izay tsy mampitovy an'io. Ary aza miteny mitovy io e, azafady mbola teny demony ray koa zany. Ahoana moa ny ray manafaka ny fahotana lasa tsy manota intsony? Yahosoa zay. Ahoana Yahosoa no ampitovianao amin'ny Jesosy zay mandainga velona? Hatramin'izay izy nampanota olona dia tsy mendra ndray teny tsika ndray zao tsy manota. Andriamanitra izany devoly be mihitsy ny sainao anatin'izy. Roa arivo taona nareo niady ho mpanota anatin'ny firananareo any, mitomano mpanota. Esaky ny sabotsy lady reo lasa mivavaka dia mangataka famelan-kevitra satria mpanota nanao ny fahotana no mikalatsiny jusqu'à zoma, sabotsy lady mibebaka dia miverina foana le même refrain. Profon'izany ny tenin'ny mpitondra fivavahana nareo mihitsy ny teny taty aminay taty tao anatin'ny fandarana mazava be fa tsy maintsy manota satria tsy lavorary ny olombelona. Ahoana? Ny mpitondra nareo mihitsy no miteny an'izany ary marina izany teny izany. Satria iainanareo le lainga sy fitaka sy ny fijangajangana sy ny faharatsiana. Iainanareo nge izany. Ka rehefa mba fantatrareo kosa marina, mbola hiaro an'izany Andriamanitra tsy izany ve ianao e? Mba hainao tonga saina, hoarovanao ve le zavatra tsy mety e? Ho atao inona zany ty tenin'Andriamanitra ty? Nefa anao milaza fa mivavaka, ho atao inona zany io? Mampieritreritra. Ho atao inona zany ty soratra masina ity e? Ho atao haingo paosy? Sa ho anaovanao inona aminao? Mba mieritrereta ianao e. Ny endry mahita ny loza ka mery, dia dala mandrosoka vo. Mifarana teo aloha ny teniko, fa tena ampy izay teny izay. Mazava ny toko sy andininy meko anao. Fa zany Jesosy zany dia mpiara-miasa amin'ny devoly, mba tonga saina. Ary nanipy anao nakany amin'ny eny, meko ny toko sy andininy. Mazava tsara ny teny meko anao teo. Dia raha tsika mahita zany sary zany, ianao raha mahay an'izany tena iainanao nge zany e. Taiza koa nisy fiangonana miantso Jesosy ka misy afaka amin'ny fahotana tao. Ny hoe mody mamorona afaka dia misy mihitsy ka zay le mpandainga hoa. Sady mpandainga ny ray ny lainga, roa arivo taona nandainga tao foana ka lozika be raha misy ny mamantany dia mody mamadika palitao fotsiny hoe zay koa nga manota intsony. Fa ao anaty eo nefa mahafantatra lay fanahy ao anatinareo zay anareo, mahafantatra fa lainga izany kamo. Fa ny vavanao mipentsipentsy neto mba hamalinana ny fahamarinana dia miteny hoe zay koa tsy mpanao intsony, fa lay fanahy iarany atezerin'Andriamanitra ny fitsarana. Izy koa zany dia mamaly anao mihitsy miteny hoe mpanota ianao kambony fa tsy marina zany vavanao zany. Oka izay ny fiadivana amin'ity fanahy mba mitady famonjeny ity e. Mba avonjeo le fanahy fa aza ty teny. Aleo le fanahy mba hovonjena ho any amin'ny Yahosoa fa ampy izay fanopazana fanahy amin'ny helo nataon'le Jesosy sy ny mpitondra fivavahana io. Mahitsy mihitsy ny amin'ny teny. Efa akaiky loatra ny fanapitenanareo olombelona ka dia miteny amin'izay fa tsy ho zakanareo zavatra ho avy ao mantsy. Zay ny anton'izao teny mandeha zao. Hoe mahitsihitsy amin'izay mihitsy ny fa ela loatra ny fanavotana raha tsy eo hitsy aminareo. Dia hitsy amin'izay tahaka ny dokotera manasitrany hoe tia ny aretina vavy amin'izay nao atao bistory, didina dikan'izay rehefa marary.
atao opération tsisy miteny hoe ao no fa tany de apatoriana de didina de afaka de vita afaka anderetina sitrany ianao zay zao ny atao zao atrany de sorona ny tsy mety andao manatona ny eosoa am'izay fa tsy manatona ny andriamanitra mampanota foana sady misandoka tsy niantona teo miazo fijaliana zany iny fa mandainga velona fotsiny ny niantona teo miazo fijaliana de le nyteny hoe aza manota intsony fa lay tsy niantona teo kosa mbola mampanota foana izy nefa ny ten'andriamanitra hoe zay mpanota de avy any amin'ny devoly jesosy nampanotanao foana izy mihitsy nge zany ny avy any amin'ny devoly ny dikan'izany andriamanitra tsy izy avy any amin'ny devoly iny fa mba tonga saina ianao profozany jerevony ataonao manota foana ianao mandrak'androany tsy mijanona ny manota amin'ny teny raha tsy mijangajanga na ianao nanovany anarana hoe iayava lasa jehova i na hoe iayava lasa iave na hoe iahosoa lasa jesosy na jesosy efa fahotanana e zany efa trano misy nge ny fahotananao de ianao manao raha tsy akijanona io am'izay mba mieritriretinao mba tonga saina endreo mahita ny loza ka mery de manatona ny Elia fa ny adala mandroso ka vo de mitsipy any amin'ny Ely fidio zay tianao zay mahatonga ny Elia manao antsoavy manerana n'izao tontolo zao manao antsoavy ny Amerikana manao antsoavy ny Alemaina ny Frantsay ny Anglisy ny Breziliana ny Portugais ny Inde zay be de be ny sinosy rehetra zay fa ny tena loharo moa reny teneko reny no milaza tena mpiara-dia amin'i Jesosy reny ampy zay ny famonona fanahy adalàna nareo raha mbola hiaraka amin'io andriamanitra tsy izy efa voaprofety tsy izy io nareo adalàna ny nareo efa nanoro azay efa nampianatra azay efa ny teny marina taminareo azay tatazo am'izay ny valin'izao zavatra zao arina kely eo ary zay le hoe melohany amelezany dada iava de tsy maintsy miteny izy aloha ary efa niteny ange zany tsy afaka hiteny nareo ianao kosa ke tsy hiteny efa niteny za fa nareo tsy nety ny aina zay kosa ny marina zay maninona ny olona be de aveo miazakazaka makaty amin'ny Eosoa ary miandry batisa fenao ny miavinavina anao aporiseny mpitondra fihevana manipy any amin'ny Ely io de mbola manakeo aporisian'ireo ihany efa lazaina fa mampanotanao nge fa saingy tambatambazany hoe riava-malala ho aminy to de intoko anao de roboka de anao mienany aza miditra am'izany reta ampy zay dao am'izay araka amin'ny Eosoa manapa-hevitra am'izay tena mianao antsoavy rehetra am'izay hoe fotoana ny fiverena ty amin'ny Eosoa zao aza manaiky tsony ny endry mahita ny loza ka mery manatona ny Elia ny adala kosa mandrosoka voa manatona ny Jesosy de mitsipy any amin'ny Ely zay tianao am'izay fidio mahitsy be ny teny ary tena fitiavana ho azy teny meko anao zay tena tahaka ny sabatra maranitra roa lela zany teny zany manindrona hatrany amin'ny fahampisarana nena sy ny tsoka ary nytonona sy ny fanahy zay mihitsy anjaranao mandinika lalakale anao am'izay avelona sy mahery ny tenin'andriamanitra ka maranitra tahaka ny sabatra roa lela tsy natao hitsitsy anao io tenin'andriamanitra io zay moa misy an'izay teny zay tokoa any amin'ny boky ny Hébreo 4 dao jereo kely jerokely référence ty anaty baiboly ndratsika fa ela de ela tsy nikidika baiboly ny tanany Elia de tsy maintsy mba miverina kely io tsika na le baiboly zay mety mahay reo tsy mba nikasianao mihitsy ny zay ndao ary vaketsika izy Hébreo 4 Hébreu 4 12 12 ny vaketsika zany Hébreu 4 12 fa velona sy mahery ny tenin'andriamanitra ka maranitra no sabatra roa lela ary manindrona hatrany amin'ny fahampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo ay mahafinaritra be zany teny zany tena mahatsirany e zany mamantatra anatin'ny fony saina sy ny eritreritra fantariny io tenin'andriamanitra io raha voatsindro ny teny dada iavainao zany de maizam-pepaka maizam-pepaka anisan'ny mampanotanao zao avy any amin'i Jesosy ianao mitandrina didy fony efa malagasy frantsay anglisy sinoa amerikanina zany hoe mampanotanao zany ny andriamanitra nao trinité na hoe monotéisme mampanotanao daholo zany tsy misy marina nge zany ianao nampandoavana mpafolo-karena io efa fahadisonao anao daholo zany mahatonga saina zay ny teny fa de mirary soatsika rehetra samitainao soa ny fampianarantsika manaraka de
ny zava-misy eo amin'izao tontolo zao. Hiditra amin'izay indray tsika zany. Ny zava-misy eo amin'izao tontolo zao. Jerevantsika daholo ny zava-misy mandeha amin'izao tontolo zao. Inona ny tranga eto amin'ity zao tontolo zao ity? Jerevantsika ny zatra efa mitranga aloha ny jerevantsika dia ho teneniko anareo inona indray ilay hitranga. Rehefa avelany eo so amin'ny teny dia miteny fa rehefa tsy avela amin'ny teny dia kiombona ny vavany Eliary tsy miteny intsony izy. Zay izy ka zany hoe tsy tenin'inareo fa tsy nampiteninana ihany koa nie. Fa dia mijery ny zava-misy tsika hoe inona ny efa misy ary inona ny mbola tsy nisy fa efa hisy indray. Zay no jerevantsika ny amin'ny fampianarana manaraka. Atsika hariva afaka marana ny teny ho tahiny eo soany atsika rehetra hariva afaka tsika. Dada Maria vao efa mitsanga ny Elia ary tena mitsanga ny Elia ary efa tena mampiseho ny famarehana amin'ny olombelona eto amin'ity tany ity izay nanoranao aho. Hoe ambarao ny teny Elia. Fa zay mihitsy ny antony isinjany atao hoe Elia zany. Mitondra ny voninahitra anao dada malala Iava. Afo mandevina dada Iava. Tahio aza ny teny. Mba fantatry ny olona fa tena fitiavana ny anton'izao teny zao. Ary fanaporofona farany melohan'ny fandringanana izay efa mandiha. Hoe miverenaingana rehefa mbola teo vonjena fa efa tsy voasakana intsony ny loza ameliny tany, ny loza anjohan'ny tany, ny fahoriana anatototra ny tany ary ny fangirifirina izay angeja ny tany. Loza ny mahazo ny tany fa tena mivembena izy ary tena tahaka ny mao izy, tsy hitany olona intsony izay atao amboniny. Dada Iavao efa mandeha zany vaninandro zany. Zany ny anton'izao fampianarana izao. Miantso ny olona rehetra eto amin'ity planeta Terre ity. Zay teo vonjena tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa. Zay teo vonjena dia manatona anao, manatona an'ilay samy fiara, manatona ny Elia ho any amin'ny lanitra lanitra. Meo sainan'ny olona andrea zany teny zany dada malala Iavao. Ary vonjeo ny olona Jehosoa fa mba te ho vonjena ngeny maro e. Ampio izy ary metosika Jehosoa. Ataovy mandrea zao teny zao. Enao mahafantatra ny fomba amonjenan'ny olona, hainao zany. Manana ny fahefana rehetra amin'izay ianao Jehosoa. Zany mahatonga mangataka hoe ataovy ny olona izay ho any amin'ny lanitra lanitra ny fampianaranao anatin'io YouTube io. Fa ao ny nametrahana amin'ny fampianarana, ao ny nandefasana ny teny rehetra. Zany ny angatahany Elia. Efa ao ny teny, efa napetraka ao ny teny ary mangataka za avy any aminao Jehosoa. Irao ny olona izay ho any aminao hijereny io. Fa izay ho any aminao tsy mba metraka fantaina zany. Fa vao maheno ny tenin'ny Elia izy tetrany miazakazaka izy atao batisa. Dada malala Iava sy Jehosoa. Efa nitombotra loatra amin'ny fotoana araka ny teninao. Amafisy ny famonjenan'ny olona rehetra rehetra. Soa betsaka dada Maria Iava. Amin'ny anarany Jehosoa. Afangany dada malala ny famonjena. Amen. Dia izay ny fiarahantsika indray ny tamin'ny teny io tia. Mirary soatsika etra samy ho tainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray. Veloma atao azy.